fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra fifaliana lehibe wa Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fianakaviam-be ny fanany voninahitra no misaotra ny ponany mahajanga ny amin'ny fanarahana ireo fandaharana ataonay amin'ny aino amanjery toy ny radio sy télévision eto mahajanga izany zava-dehibe aminay ny mahalala sy mahita fa miaino anay ianareo profan'izany ny fahatongavany olona manarivony tao amin'ny kianja mitafo ny complexe sportif mahajanga tamin'ny fafito amby roapolo ny volana aprily lasa iny be dia be ny olona tonga tao ary nihetsi-po manokana mihitsy Andriamanitra tena tiana hovonjena ny vahoaka ny mahajanga ekena fa misy ihany olona vitsivitsy zay tsy tia zavatra tsara fa zava-dehibe aminay ny mahita an'ireny vahoaka maro be resy lahatra manantona ao anatina fivoriam-bavaka amin'ireny fotoana ireny ny toy moa ny fotoana ny herinandro manaraka an'iny tao atany masaja isanandro tena ndray olona isanandro ny tenako sy ny vadiko Pasteur Josia mba amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo manomboka amin'ny 7 heures maraina ny fotoana isanandro mandrapa arivany andro fandraisana olona fa mirobiny foloka hatramin'ny 2 ny tena fivoriam-bavaka izany be dia be ny olona nanolo tena ho an'i Jesosy isorana ny tompo izany rehetra izany fa tamin'ny sabotsy lasa teo kosa dia taitra ny mpiara-mivavaka fa feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina fitorena filazantsara moa no natao tao amin'ny complexe sportif iny misy ny tonga nanatrika n'ilay hetsika fotsiny dia nijanona izy fa mba nanatrika fotsiny hoe mba tia hita zavatra fa misy kosa ny nanapa-kevitra dia tonga atrao amin'ny tranobe ny kolotsaina izay fanaovana fivoriana isaky ny sabotsy iarahana amin'ny fianakaviam-be ny fanany voninahitra feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina misy nefa tsy mahazo seza itsony fa mipetraka amina vato ery arena arena be dia be ny olona resy lahatra ka noho izany mitoy mandritra nyity volana ity ny fivoriam-bavaka isaky ny sabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina manomboka mampianatra batisa atoato ahatonga ny olona olom-baovao ahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra ahatonga ny olona any ananarana voasoratra any an-danitra any amin'ny fonenany Jesosy Kristy eka manasatsika rehefa asabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina mandritra nyity volana ity iresaka ny atao hoe fitombona ara-panahy mitombo ara-panahy satria ny olona anankiray rehefa tsy mitombo tsy maintsy maty izy tianio nge misy zazakely anankiray teraka tsy nitombo tsy maintsy maty ny avaran'iny ka tahaka izany any koa ny olona rehefa ateraka indray tsy tombo mihitsy tsy maintsy maty ny ara-panahy tsy ho tonga any an-danitra velively mihitsy izy isaky ny sabotsy izy io tranobe ny kolotsaina ao koa ny alahady ao amin'ny gymnase couvert na kianja mitafony majanga amin'ny fito sasany maraina asaiko ampitiavana isika iaino ny tenin'Andriamanitra anara-dian'Andriamanitra fa hita ny voninahitr'Andriamanitra isika ankoatran'izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa tsy ompitsono ny toerana rehefa fivoriana larobia any an-tany masajy dia ao amin'ny tranobe ny kolotsaina indray ny fotoana isaky ny alarobia manomboka amin'ny alarobia ho avy izao etsy amin'ny maison de la culture rehefa alarobia amin'ny 12 ka hatramin'ny 24 ny fivoriam-bavaka natao mifarana amin'ny 24 mba ahafahanao mbola andeha hianatra ahafahanao mbola andeha hamonjy ny asa amandraharahanao tongava fa misokatra ho anao ny fonay misokatra ho anao ny tranobe ny kolotsaina misokatra ho anao ny fitiavan'ny fiangonana misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra tianao Jesosy Pasteur Isidore Andrianirina tsy mpamonjy tsy mpanasitrana tsy mpanafaka tsy mpanao fahagagana fa mitory an'i Jesosy Kristy miseho ny heriny ho an'izay mino tahin'Andriamanitra
ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany faefatra. Rahalahy sy anabavy malala, vita n'Andriamanitra ny manisy soanao eto Jerusalema. Vita n'Andriamanitra ny mikarakara ny fiainanao eto Jerusalema. Ekeko fa misy pastera tena mahay mitorateny any. Tsy ratsy ny fiangonana rehetra ny ambadika any, fa raha fikarakarana ny tadiavinao tena misy be dehibe ato rahalahy sy anabavy malala. Raha fikarakarana no ilainao tena misy ato. Sa tsy zany e? Sa tsy zany oa? Anontaniange eo re rahalahy sy anabavy tamana ato reo e. Sa ahoana ry zalahy? Sa tsy zany e? Badinio nge latalata alina zay le teninambohatra amin'ny vito gaz zay aterina tomobile mbola mandeha tongotra tsasakadiny mahery. Ry Pasteur Isidore mivady sy ny namany sy ny mpianaraka plein temps rehetrarehetra ato. Ny atao hoe plein temps dia ireo mpanompon'Andriamanitra matianina atao anaty fiangonana zay miala tany amin'ny asa fivelomany rehetrarehetra any fa nanolo tena feno amin'ny asan'Andriamanitra zay ny atao hoe plein temps. Mankany zay tendrombohitra any mandeha tongotra io satria miakatra be le tendrombohitra lavitravitra. Dia vao tonga aloha dia maka sofla kely dia manomboka amin'izay ny mivavaka miaraka amin'ireo sampana sécurité eo. Kaikitra namokany maizina ny andro, misy scorpion any, misy bibilava any, fa zay aloha tsy ary voakaikitra fa ny mokany manaikitra. Rehefa reraka ianao dia matoritory any aloha dia mifoha indray tonga dia izy indray amin'ny efatra sasany fampisinalina amin'ny efatra sasany zao andao andeha lasa indray mandeha ditongotra. Tonga ery amin'ny vito gaz ery indray efa eo ny tomobile miandro mody amin'ny dimy sasany any tonga ao an-trano. Tonga dia mamonjy fandriana aloha mitsotsotra kely satria avy nanitoro tamin'ny lamaka tamin'ny bozaka eo. Everinao fa mitrangatranga ho azy nga io herin'Andriamanitra miasa eto reo. Io tsy mitrangatranga ho azy io fa sao dia misy tonga dia anandrakana reny ambadika any sokafo favanao afaka ny sigaranao lalitra ny miditra any ambavan'olona any ray. Ny fietsika azonao alain-tary, fomba fitafy azo alainao an-tary, fomba famindra azonao alain-tary, fomba fiteny azo alainao an-tary, ahery tsy azo alaina tary. Misy mihaino ve tsy mitrangatranga ho azy io tompoko. Rerak'izay dia taitra iny amin'izay amin'ny valo samy manao dosy lasa na fotoana hinanana zany satria marary amiko zany tara zany rehefa mifanao rendez-vous, tsy mety amiko zany. Tonga any amin'ny sivy le olona any mety oetrehitra ela koa pastera zany fa izy amin'ny sivy tenenina aminay raha mba fantatrao mantsy hoe avitaiza izy io ary manaona ny fiomanany atongavany ao. Vao tonga avy eo sy tonga dia mipetraka alefa zay vao tonga anareo mahita anao tany masady miazakazaka andeha toilette miazakazaka andamin'ny zavatra miazaka satria mila voarainareo rehetrarehetra rehefa tonga any. Maheno tsara ve anao? Maheno sa tsy maheno? Raisina tsirairay tonga ny amin'ny raika ambin'ny folo latsaka faefany ajanony kely eo fa eo manay toriteny aho. Misy mosorana ny tompo misy nanolo tena mikarakara ny sakafo na mivady ato rehefa larobe reny sakafo maikamaika indray dia io manay toriteny. Tapitra ny toriteny maka sofla kely ampitiro indray amin'ny sivy latsaka fefany zay vao miala any matetika. Faravakely ny olona raisiko manokana enimpolo fa io tsy hoe raisina fotsiny fa ivavahana miala liva kanefa ianao misy fotoana miresaka amin'ny zanakao any mitabataba 10 minitra fotsiny reraka mandreraka misy reto kanefa nenay mandra-parivony andro. Ary tsisy nangatana volana ny ray azy
am'ireo olona raisin'ireo sanisy atsangany tanany zay nangatahako vola tao misy pastera manko manao an'izany tsangany zay nangatahako vola tao mba ataovy ambony moa ny tany fa zamenatra zay vady zay nangatahako vola de mikara eto hoe zao ny vola nangatahako tamina ary reo pastera mandray olo reo tsisy mahazo mangataka an'izany koa reo hoe mba mametraha kely torio aty amiko raha mahita an'izany nareo ato raha misy mpanao délivrance ato mangataka vola aminareo torio aty amiko raha misy pastera ato mangataka vola aminareo torio aty amiko tenenao amin'ny namanao torio amin'ny dada hoe raha misy mangataka vola aminao ato satria zany voalohany tsy mangataka amin'izany fa mody zay rehefa avy eo vera maraina laka misy tontolo mbola resaka montage fotsiny montage vidéo ny fandaratsika za tsy maintsy eo hoe zao ampidirina zao isorina zao ampidirina zao isorina ty atao an'izao ty atao an'izao fa misy mpikirakira ato fa misy ranamana izy no mpikirakira an'izay miaraka amin'eo amin'ny caméra eo fa soavana avy amin'Andriamanitra ianao izan'zareo an'izany fa za tsy maintsy eo faute d'orthographe za sarotiny be amin'io zay littéraire atsy aminazy ty satria menatra koa raha voany pastera tsy nianatra pastera jereo tsy ampihasy tsy misy taona raha voatseo kely misy mananana kely a tsy maintsy eo laka misy alina fa andray vavaka adiny efatra adiny telo adiny dimy eny ambony riana ny tany masazy no ninny fikarakarana anareo zany maheno avy ianao tonga ny zoma maraina mbola ny tendrombohatra mandeha moto miaraka amin'ny pastera benjy vadiko misy fotoana mitenany so dia mba tsy tokony andeha ianao so dia maloha tsy mety amiko satria za mila afatra avy amin'Andriamanitra fa tsy mila mamorona toro-teny fa mila miandry ana tendrombohatra hoe inona ny afatra tsy mipaika ny styloko manorona versera tsy efa maheno aho fa miandry atompo inona ny teninao rapitso inona ny afatra omeny inona ny faminanina ahoana ny fizotro ny fitombavaka inona ny omena n'ireo olona reo miandry dia omeny amin'izay misy toana fifakadina dia efa mahazo ndao oditsika ho amin'ny pastera benjy satria zay ny dia koa ny andro teny fa niery efa azoko tontolo alina maheno avy ianao zay mahatonga voaka eto dia maheno nareo ohatry ny sakafo amina hôtely be reny nareo satria matsiro ny sakafo zaraiko eto satria avy amin'Andriamanitra lay izy raha marina zany mitiafatanina ho an'Andriamanitra misy aminareo reo tsy mety afaka tsy mety bevoka mbola mpanatsoko manokana tonga avy any an-trano raisiko manokana mihitsy rapitso misy an'izany ao andaniko fotoana aiza no ahitanao an'izany ndanange mitety amarotan'olona menaka any ianao omena rano tsisy vokany any ianao fa nga fiainany ty vitany omena rano dia milamina tangosan'olona any ny volanao maheno avy ianao raha sendra misy zavatra ilana vola tsy ho an'ny pastera fa ho an'ny asan'Andriamanitra intelo isan-taona angamba misy ho an'ny pastera voalohany rehefa tonga ny taom-baovao ilaina ny manaja ray aman-dreny satria ray aman-dreny ara-panahy mizanaka mila manaja azy amin'ny alalan'ny fanomezana dia misy fanatitra mena ny ray aman-dreny ara-panahy rehefa sabotsy voalohany amin'ny taona fa programme anatin'ny fiangonana zay faharoa rehefa mba misy ny anniversaire ny reny dia mba tsaroana ihany koa izy fa mikely aina mpanazo tombonandro izy misy koa ny fikarakarany piny fatelo misy koa mba fetin'ny ray raha ray marina izy ao anatin'ny fiangonana no mba mbola raharay aiza iajako fa tsisy fanatitra isam-bolana ho an'ny mpitandrina ato sa misy an'izany ato reo vary atao eto reny tsy mankany amin'ny paster reny fanaovana asa soa zay nanomezany hoe firiclonage tsika androany ary raha nisy nytahin'Andriamanitra eto tsy mbola nitaky ampahafoloka reny zay aiza ny ampahafolo ny ranabavy ohatra ny tsy tonga ianao na nomeny ampahafolony na ny ampahafoloka reny aza tsy ho an'ny pastera fa ho an'ny asan'Andriamanitra fa tena ny fo madio ny karakarana ianareo karaha mbola eto Jerosalema ianao manana toky fa tsy maintsy mihaona amin'ny teny fikasany raha ianao
tsy maintsy miona amin'ny teny fikasany ray ianao raha mbola tsy Jerosalema. Halleluia. Naranofo zay mbola mijery jerena ny kapanoatra amin'ny tongilany, kirarinoatra amin'ny tongilany, raha mbola misy ao aminay manome zay. Antonio raha lasana bavy maro ato mahazo, raha mbola misy ao aminay mivady manome zay. Fotoana miresaka aminay, jereo ranona fa tokony amenao zavatra maromaro ny akanjonao io. Enao ty me mahia tsy mety aminao tsony ty akanjo ty. Alleluia. Bazarao reo misy koa izy miteniny amiko, frère ranona sao dia tokony mba jerenao dady fa izy le mba omeo an'ireo dia mijery aho dia misava armoire zany. Inona mireto ary Jesosy, ity mety ity, mety tsy atonina azy iny ka ity, ity kosa ho mbola anaovako ity fa leo mijery an'ity. Aleo amoaka vola mihitsy vidianako fa reto aloha mbola anaovako tao fa mbola zay ny fiainanay mivady. Fitiavana ny manosika an'izany raha lasana bavy malala. Tsotra ny antony satria ho any an-danitra tsika e. Ianao koa mila atao mahita tsirony ianao raha lasana bavy a. Any amin'ny fiarahamonina nefa mangidina ao anatina samy mpianakavy eny misy tsisy tsirony na ny fiarahamonina na ny samy ao an-trano. Ke anao efa mafy ny mahazo anao any, mbola mafy koa ny mahazo anao aty. Aleo rehefa tonga ato ianao dia mba hatsapan'izany fiainana any an-danitra izany. Eto Jerosalema anao ahitanao an'izany. Any tanina manoka mbola hiala eto Jerosalema indray venao amin'izany hoe sendra tsy tazatazana ianao atsoina telefôna raha nanana ny numéro anao. Misy tona ny rahana olona andana jereo ranona nankaizy izy. Raha mbola fikarakarana ny tadiavinao, ny babena sisany tsy natao anao, fa raha zaka le lamosina dia nentina daholo ny tsirany. Andao aterina tsara ray mody reto neny mibatany rana bavy, za mibatany rana raha laha raha koty safo ny babeko voalohany ateriko any amin'ny parikasy any. Alleluia. Fifaliana iny mahita ny fiainanareo tafavoaka. Fa isaorako ny tompo marina fa tsy mangataka vola aminareo zay, fa maro koa nefa ny matsapo hoe tena ray aman-dreny reto a, tena mikarakara reto a, dia manao zavatra ho anay, manisy soa anay ihany koa. Ataovy amenna izany. Ho anareo zay mbola tsy malala ohatry zany ny fiainana ato, zay no mahatonga nyity ity eraky ty atsoina hoe fianakaviam-beny fanainy voninahitra, fianakaviana lehibe, grande famille, esprit de gloire. Atony toerana ikarakaran'Andriamanitra. Iaho atsika ho tokantrano ao isaky ny alarobia manomboka izao tsy any an-tany masazy atsony ny fivoriam-bavaka, fa ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture, manomboka maraina amin'ny sivy ny fandraisana olona, fa be dia be ny olona milahatra alohan'izay. Dia amin'ny 12 ny fotoana lehibe ka hatramin'ny 2 ora sy fahefany. Dia alohan'ny fotoam-bavaka sy aorianan'ny fotoam-bavaka ny fandraisana olona larobia tontolo andro zany. Mandray olona atao anatin'ny tranobe ny kolotsaina Pasteur Isidore Andrianirina mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ato amin'ny maison de la culture, tsy any an-tany masazy atsony rehefa larobia. Latsinainy, talata sy alakamisy no any an-tany masazy, fa rehefa larobia efa ato amin'ny maison de la culture. Fahasoavana lehibe io aza manaiky ho diso amin'ny fahasoavana io anao reto raha lahy reto efa nahita ny voninahitra Andriamanitra daholy. Torinao indray zao no hita ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona ato trano aoka ny orakorako ny mafindrina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany ny olona ato trano. Halleluia! Ny amenna anao reto mafindrina. Rehefa nifarana amin'ny fotoam-pivavahana tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahajanga ny alahady 10 Mey lasa teo, dia nitodohany Tomasina ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina ny andro-driniany. Mpiara-miasa vitsivitsy ny andry azy tao ny maraina ny talata fa 7 volana Mey teo,
Volanina tao amin'ny fiangonana fanahy voninahitra tao Mangarano Tomasina, ray mpianakaviana sy renim-pianakaviana vitsivitsy miaraka amin'ny solotenan'ny tanora lasivavy. Nomena fiofanana izy ireo ny amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra ny amin'ny fampitomboana ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra niangana tamin'izany dia tao amin'ny boky ny Isaia mpaminany 40:22 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny kely ho tonga rivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Izao Jehova no anafaingana izany amin'ny fotoany. Ny kely ho tonga arivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Izao Jehova no anafaingana izany amin'ny fotoany. Raha na bavy malala ny fiangonana rehetra dia voatero amin'ny fahalebiazana. Voatero amin'ina hoe zafady Baiboly dia milaza hoe fanjakan'Andriamanitra hozy izy dia tahaka ny voatsinapy. Voatsinapy zany voakely tany Afrika ny tahaka voatsinapy ndray mandeha sy namanakany kely be zany. Dia io zany ohatran'io zany ny fanjakan'Andriamanitra kely indrindra noho ny voarehetra izy rehefa afafy. Fa rehefa avy eo iny raha maniry, raha maninona? Satria possible izy ny tsy haniry. Tsy voatery rehefa voafafy dia maniry, fa misy voafafy tsy maniry. Fa rehefa maniry izy dia mengezy ary ny raviny lehibe no ny anana rehetra ny raviny voatsinapy rehefa izy ny maniry. Hoy ny Baiboly. Izy ny farany kely amin'ny voa rehefa afafy ary ny raviny farany lehibe amin'ny anana rehefa maniry. Dia azo ny voromanidina izy hitoerana ny alokalony. Zany tonga daholo ny voromanidina hialika eo aminy. Dia tahaka izany mihitsy ozy ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka izany ny fiangonana. Manomboka miroso telo ny fiangonana. Zay ny tenenin' Jesosy hoe naiza iangonany roana telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Naharitra ora telo na adiny telo ny fampiofanana vao ny farana ny fotoana dia nikopakelatra ho any andrenivohitry Madagasikara ny lehilahin'Andriamanitra anatratra ny fivoriana ny alarobia amin'ny 12 atoandro eto Mahajanga etsy amin'ny tranobe ny kolotsaina. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, mandeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia 7:7. Mialety Tomasina zay zao jusqu'à ho any Antananarivo hamonjy ny fotoana ny Mahajanga Rain'Andriamanitra. Ho anao mijery ato an-trano ato zao sy any ivelany any ampitan-dranomasina mahita anay amin'ny alalan'ny tambajotra Facebook
sy ny YouTube sy ny Twitter sy ny sisy. Ato amin'ny trano be ny kolotsaina zay Maison de la Culture eto Mahajanga. Vahoaka maro no vonjena, olona maro no leo fahotana manaradian'i Jesosy. Olona maro na ankehitriny mila fiainana hafa ankoatra ny fiainana efa niainana hatramin'izay, fa tsy hainy hoe aiza no ahitana an'izany fiainana hafa izany. Misy fiainana vaovao ato amin'i Jesosy. Vavolombelona zany izahay, fa vaovao ny fiainan'ny olona rehefa tonga ao amin'i Jesosy Kristy izy. Miova ny any anatiny, miova ny eo ivelany, miova ny fisainany, miova ny toepony sy ny toe-panahany, miova ny zavatra hitany masony, miova ny fomba fijeriny, miova ny zavatra rehetra rehefa ao amin'i Jesosy. Androany fotoana lehibe mitondra lohahevitra hoe impact de l'onction, impact of anointing, fiantraikany ositra. Fa iza manao n'Andriamanitra petrana ao anatin'ny mpanompony amin'ny alalan'ny hery izay mitondra fiantraikany amin'ny vahoaka n'Andriamanitra manatrika ny fivorenany. Olona maro ny tsy maintsy miova androany, tsy maintsy miova lalana, tsy maintsy miova fiainana. Na ny fiatrehan'ny olany aza raha mbola tsy miova ny olany fa ny fiatrehany azy efa miova. Tsy mananjono resy ny olona raha tonga eto. Ny lanitra tsy fodian'ny resy, fa lanitra dia fivantanany mpandresy. Ny lanitra tsy fodian'ny resy, fa lanitra dia fivantanany mpandresy. Ahoana hoe zafady? Mbola misy vava tsy misogatra ao. Ahoana tsara? Tsy henoko tsara. Ahoana hoe? Tena nao zany namanao ny lanitra tsy fodian'ny resy, fa fivantanany mpandresy. Ny Baiboly dia milaza. The Bible says, fa izay manresy no andova izany zavatra izany. Zany hoe tsisy olona resy tonga any an-danitra zany. Zany no mahatonga ny fandresena tsy maintsy toriana ao anatin'ny fiangonana, fa ny mpandresy no andova ny lanitra. Tsy miteny aho hoe ny mpanan-karena, fa zay hoe mpandresy. Samy hafa ny manan-karena sy ny mandresy. Misy olona tsisy vola nefa mandresy, satria tsy miankina vola ny fandresena. Tahin'Andriamanitra tsika atoato dia isy ny atao hoe seminaire fitombona ara-panahy, mitombo ara-panahy izay hoarantsika eto amin'ny trano be ny kolotsaina isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina ary ao amin'ny gymnase couvert rehefa lady amin'ny 7 sasany maraina. Isy batisa lehibe amanjatony maro ny olona ho atao batisa aoriana kely ao manasa anao zay ho avy sabotsy avy zao. Tahin'Andriamanitra tsika raha nentina hoeto no feo anao dia horakoraka mafy be ho an' Jesosy androany. Nafinatra dia nafinatra ny fitoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny Maison de la Culture, ary eto ihany koa zay dia manolotra fisaorana ho antsika tsiraray avy izay namaly ny antso tamin'ny fitoam-bavaka goavana izay nanaovan'Andriamanitra hetsika, nanafan'Andriamanitra olona maro, nanasitranan'i Jesosy olona maro tetsy amin'ny complexe Fisikina teo. Ary mbola mitombo ny fitoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo, ary mbola nasako anao ihany koa fitoam-bavaka isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny tatao volany andro etsy amin'ny Maison de la Culture, ary mitoy ihany koa ny isaky ny alady manomboka amin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny gymnase couvert izany. Manasa anao amin'ny tiavana ny tenako satria maro ny olona nefa nandray fanafana, maro ny olona nefa nandray fanasitranana, toronao indray zao, anjaranao indray zao mitongafo. Isaorana n'Andriamanitra moa fa manomboka izao ihany koa dia misy ny fitoam-bavaka iananao fianakaviam-ben'ny fanany voninahitra isaky ny alarobia atoandro manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Tsy aiza no anatanterana io fotoana io fa eto amin'ny Maison de la Culture izany. Manomboka amin'ny 7 maraina dia efa misy fandraisan'olona ho anao izay mila dinidinika, mila resadresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mila toro-hevitra, mila vavaka fametrahan-tanana ihany koa, dia mandray anao ampitiavana ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Azadino ary ny fotoanantsika alarobia avy zao eto amin'ny Maison de la Culture manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro izay misy fandraisan'olona manomboka amin'ny maraina. Ny sabotsy kosa mbola eto amin'ny Maison de la Culture ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina, alahady gymnase couvert. Samy tahin'Andriamanitra. Fanany voninahitra, fandarana afahanao mandre toro lalana mazava
ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fa na ny voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra.